manantitra ny fiarabana ao amintsika rehetra indray amin'ity harivan'ny alady fa 5 volana septambra taona 2024 ity tonga eto amin'ny fotoana andraisana ny tenin'Andriamanitra tsika izao andehantsika hanokatra avy hatrany ny baibolitsika ato amin'ny Salamo 7:30. Ovakitsika aloha ny andininy 7 dia rehefa avy eo tsika miverina eo amin'ny andininy 8. Amin'ny anaran'ny Tompo no andeha hamakitsika ireo andinin-tsoratra masina anankiroa ireo. Andininy 7 miverina eo amin'ny andininy 9, Salamo 7:30. Tompo, eo anatrehanao ny faniriako rehetra, ary ny fisetoko tsy mba miafina aminao. Reraka aho sady torovana indrindra, ny dradradratra aho noho ny fitolokony foko. Davida no miteny amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny Salamo, ary ny marimarina kokoa ny taraina teo anatrehan'Andriamanitra. Zavatra vitsivitsy no noresahany eto, fa anankiray izay anisan'ny noentiny dia ny amin'ny firesahana ny zavatra izay nanjo azy ny atra taminy. Dia hoy izy eo amin'ny andininy 9 hoe reraka torovana midradradratra noho ny fitolokony fony izy. Nisy fotoana tokoa ngamba efa mba nandrenesanao, nahitanao olona anankiray izay nitaraina hoe tena reraka aho, tena trovana mihitsy aho io. Na iza olona miaina eto ambonin'ny tany dia zavatra mety mahazo, mety ho tonga, ary mety ho andalovany tsirairay avy ny fahatsapana, izany hoe faharerahana izany. Angamba ary misy amintsika tonga eto mety tena ao anatiny izany hoe faharerahana, fahatsapana hoe torovana, fahatsapana hoe sasatra, ary dia toloko sento mety mitomany koa azy, mety eo morony famoizam-po mihitsy. Olona maro no mandalo an'izany toerana izany amin'izao andro misy atsika ankehitriny izao. Saotra ny Tompo aho fa no entin'ny Tompo eto ianao amin'ity hariva ity. Andriamanitra ny hitahanao. Zavatra roa no ataontsika. Voalohany aloha, omenanao ny tenin'Andriamanitra izao. Faharoa, hivavaka ho anao izay amin'ity hariva ity. Aleluia. Amin'ny finoana no ilazako hoe hikasika anao Andriamanitra androany.
amen. Voalohany aloha amin'ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra dia andeha ho fantaritsika ireo karazana arerahana mety ho hita, mety hanjo, mety ahazony olona. Raha mijery ny Salamo 2:100 tsika eo amin'ny 9:9, toy izay koa ny Salamo 3:7 ny 9:4, dia ahitantsika fa misy ny atao hoe arerahana ara-panahy. Le fanahy mihitsy le tontolo ara-panahy mihitsy io no mahatsapa ilay hoe arerahana ratsy be zany, reraka ara-panahy, reraka ara-panolora-tena, reraka amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Ao amin'ny Hebreo 12:7 dia miresaka karazana arerahana anankiray koa ny Baiboly. Misy teny manao hoe mety ho tonga ny fahaketrahana, ary efa tonga amin'ny olona iray zany dia reraka ny sainy, reraka le saina. Efa nandre olona ianao ny teny, ary ianao mihitsy efa nisy ny teny angamba, reraka be ny saiko mieritreritra n'le problème, tena reraka be mihitsy ny saiko mandinika n'le zava-misy, reraka ara-tsaina. Fahatelo, dia sokafatsika ny filazantsara ny Lioka 1:20 dia ho raisitsika ny 9:30 ny tapany voalohany ihany amin'ny anaran'i Jesosy. Filazantsara ny Lioka ny 1:20 tapany voalohany. Ka ho reraka ny fon'ny olona, mety ho reraka, tsy ny fanahy ihany, tsy ny saina ihany, fa ny fo indrindraindrindra, reraka. Ary rehefa tafiditra lalina zay nisina olona torana rehefa mandre zavatra mafimafy, zay isina olona ilana fitandremana ny fampitana zavatra aminy, na vaovao mafaly eo, na vaovao mampalahelo, na vaovao manaitra, na loza, na fitahina, ilaina fitandremana ny mampita izany aminy, reraka le fo, reraka. Vokatrio karazana arerahana samy hafa io, be ny olona mitaraina misento very-hevitra satria reraka. Ho an'ny olona zay sendra mandalo ao Paris renivohitra dia mahatsikaritra ny zavatra iombonan'ireo parisiens sy parisiennes rehetrarehetra, olona kizitina, masika, tsy toinina. Izy ireo manko dia voafehan'ilay rythme andavanandro, tsisy fiovany, tsisy fitsarana hoe métro boulot dodo. Raha tsy any anaty métro dia toerana telo ireo ihany no ahitana azy. Raha tsy any anaty métro dia matory miala sasatra, rehefa tsy amin'izay dia any am-perinasa
rerana mihitsy azy. Davida dia miteny eo amin'ny salamo 4:2, salamo 7:20, salamo 7:30 manao hoe reraka aho torovana. Reraka, ny endrika reraka, ny fiteny dia fitenin'olona reraka, ny fisainana rehetra reraka. Fantaro ireo antony lehibe mahatonga ny faharerahana sy ny voka-dratsy aterak'izany. Dia antsika maka ny Baiboly, misy zavatra vitsivitsy jerevantsika ao anatin'ity fizarana faharoa. Genesis 5:20, andininy 7:20 sy ny andininy 7:30. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo ny soratra masina. Genesis 5:20, raisitsika amin'ny andininy 7:20, ajanontsika amin'ny andininy 30. Ary nandro roa Jakoba, ary niverina avy tany atsaha Esau, ka reraka izy. Dia hoy Esau tamin'i Jakoba, masina ianao, mba nomezo aho hoaniko io mena io, fa reraka aho. Izany nanaovany ny anarany hoe Edoma. Fatatsika ireto mpirahalahy ireto, na dia kambana azy dia tsy mitovy. Dia Esau sy Jakoba. Jakoba dia toetra anday. Teo izy dia tsy nietsika teo, tamana teo. Tsy mba fanaony zany mivezika mena tsy mena varatra, mikandrefana metsana. Teo izy. Fa Esau pianefitra, piazy, chasseur, indraindray eny tendrombohitra, vetivety any anaty ala, tsontsy vetiny eo any an-tsano ahitana azy. Indray andro tapitra ny fetrany heriny Esau, na dia natanjaka na natombo tamin'ny hery sy ny tanjaka azy, reraka izy, reraka, riavana. Ny fivezivezena, ny fandehandehanana tsy misy tanjona, ny fifindrafindrana izay lasa fahazarana ka mahatonga ny tena tsy atombotsiraka, na ela na oaingana, dia andreraka izany. Andreraka. Indraindray dia misy olona mieritreritra fa afaka manao izay tiany atao, dia mifindrafindra, dia mivezivezy, mibetika eo amin'ny Tompo, mibetika any amin'izao tontolo izao, mibetika ao amin'i Jesosy, mibetika any amin'ny ota sy ny faharatsiana, mibetika ao amin'Andriamanitra, mibetika eny amin'ny tany Egipta, tsy hita izay misy azy. Indraindray izy miray latabatra amin'Andriamanitra, dia indray miray latabatra amin'ny devoly. Na ela na oaingana, mitondra faharerahana izany, mitondra faharerahana. Raha ato amin'ny Tompo ianao, mampirisika anao sy manoro hevitra anao mitoera tsara ato amin'ny Tompo ianao. Halleluja! Paoly tena nanatra sy ny teny, Koritiana 1:5, miresaka manao hoe mareta aza miova rehefa ato ianao mijanona ato. Amen ve zany? Obolana 5:17 dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny tapany faharoa. Obolana 5:17 ny 17 ny tapany faharoa. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa niala elo ny fo, mareraka ny fanahy. Dia koa misy
misy zavatra anankiray mandreraka alahelo ny fo. Mba fantatrao ve fantatry ny devolo mihitsy ny point faible sy ny point fortnao, ary amin'ny fotoana dia izay no ikenireny ireo point stratezika rehetra eo amin'ny fiainanao. Tanjona kenireny dia ny ampalahelo ny fonao, ampandrenesan'ny teny tsy mahasoa ianao, ampandrenesan'ny feo mampalahelo ianao, ampahitany zavatra matafitohiny ianao, tarihany stominy ianao ho latsaka ao anaty fandriky ny zava-kenireny sy ny tanjona tratrariny. Rehefa malahelo ianao dia ho reraka ianao. Tandremo ny fonao mihoatra noho ny zavatra rehetra. Jeremia araiky amin'ny 10:7 zao vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy eo amin'ny 9:9. Jeremia araiky amin'ny 10:9. Ary fandroketraka ny fonareo ka matahotra ianareo no ny tsao miely amin'ny tany, fa amin'ny ray taona dia isy tsao, ary amin'ny taona manaraka indray dia mbola isy tsao ihany koa sy herisetra amin'ny tany, dia mpanapaka mamely mpanapaka. Zavatra ray mahaketraka, dikany hoe ketraka, reraka, sao miparitaka, sao miely. Ity no mampalahelo. Raha zavatra marina dia ohatry mibloke, tsisy manao partage, tsisy. Tamin'iny taona lasa iny ho an'i Jesosy ny voninahitra, misy maty natsangan'i Jesosy tamin'ny fomba mahagaga, fa tsy miparitaka zany. Be dia be mifahagagana, tsy hitan'ny Facebook, tsy hitan'ny facebooker, faratsao, lainga, fitaka, osipotaka, endrikalika, vetivety, enikazy ny tany rehetra. Mety efa niampitany amin'ny Jupiter sy ny planeta Mars aza angamba. Ity nefa ny zavatra mampalahelo ao anatin'ireny zavatra ireny. Be dia be ny victime reraka. Framasonga io izy efa taya, olona nafana fo be nanandra-tanana ny vavaka tena connecté amin'Andriamanitra tafitohana. Za tsy vavaka tsony, tsy ho antsony aho, za hitady lalana, aleoko mijanona ato an-trano. Loza ho an'ny mpanely tsao, mpandainga, mpamitaka, zay tsy tokony habe resaka atsika. Idio ny vavanao, andraso Andriamanitra, mba fijoroana vavolombelona zarainy e, mba tena mahasoa, tena mahafinaritra, tena manangana, tena manasitrana. Io aparitaka dia ho tahin'Andriamanitra ianao. Amen. Fa tsy hoe tsy le mpanjaka le mahatoky azy, ianao tena confieko aminao ty secretko ty. Tandremo na madamako aza tsy nilazako an'ity, eny tompoko, nanatody aho, maninona hoe nanatody ao. Dia koa mba nanana ny olona akaiky azy koa prosiny. Tandremo secret d'état ty no tianao ny confieko an'ity. Naninona fa misy inona e, teneno fa zany tsy vehivavy e. Lahabe tokoa ny hitanao manoloananao fa nitoetra mbavy. Nanatody ny mpanjaka. Ay, aza paritaka fa mahamenatra. Matokizy.
mety an'ray fanjakana na ihany niverina ny apototsofo ny mpanjaka ary teo na lalany ay ve ty tandapako zay akaiky aty olona tsy azo itokisana manomboka androany fanahy masina ny amotika ny fanahany-tsao tsy anakary eto amin'i Jesosy mamonjy amen samy milaza marina amin'ny namany avy nomeritoko faraika amin'ny roapolo andininy fahaefatra vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ity andininy anankiray ity nomeritoko faraika amin'ny roapolo andininy faefatra niala tany tenovohitra ory izy ka nazo ny lalana makany amin'ny ranomasina mena amin'ny didina ny tany Edoma dia kivy tokoa ny fanahy olona no ny lalana kivy ketsaka reraka fanahin'ny olona fanahin'ny zanak'Israely inona no antony no ny lalana jerena toatriny tsisy fiafarany didina ny tendrombohitra ora ny azo ny lala makany amin'ny ranomasina mena dia nanodidina ny tany Edoma raha GPS nitarika an'ireo fa nakapokapoko ny zanak'Israely mpimonomonina ho hitsakitsao-anina nga io fotrany milazaloza lalana ketaka amin'izay maro kivy amin'izay maro tena miravoravo-tanana hoy ny ratsika 4,700 tsy lalana mora zao lalan-danitra izao hoy Davida nanana fahatsapana ataonareo moramora mo zany ho voninahitony mpanjaka zany misy olona ndraindray teo tonga amin'ny voninahitra nefa mitady lalana mora mitady lalana tsotra mitady lalana tsy misy tomika riavana malala oka tsy ho kivy anao naiza lalana hitarianao a Jesosy ao voninao manaiky ao amen fa anakiraiky io mety maketraka mety mareraka mety makivy mampiravoravo-tanana ny fahavalo zake Samuela voalohany toko 7:10 ny 11 teo pahitana ny Goliata teo mpandrenesana ny feony io andininy io dia milaza fa ketraka ny fony Saoly ny fony miaramila ny 12 amin'ny toko 7:10 io no nampaherezan'ny Davida azy ireo manao hoe oka tsy ho ketraka amin'io ny fony miaramila zany dia hiady amin'io ketraka noho ny fahavalo reraka ary zay nge nitadiavin'ny devoly ianao reraka ianao torovana ianao tena ho tavela ianao miravoravo-tanana zay nge ny anazy ny tena tanjona kendreny tadidinao ny tenin'ny Jezebela zay nampilefa nampitsoka ny Eli ka raha nanontaninin'ny anjely izy zay tony tsy fatany akory hoe inona moa ny antom-pisiko inona moa ny misionako inona moa ny zavatra zay napetraka Andriamanitra tamiko dia ho ile anjely nampatsiaro azy zay nitsoka tany anefitra rendrika teo ambany an-Davida manao hoe manao inona tianao ry Eli reraka ao izy kivy ao ok'izay ny altaranao ny ravany mpaminaninao ny finoiny za dia za rery sisy nefa mbola mitady ny aikiko izy be dia be ny pino amin'izao andro zao ketraka reraka noho ny ataon'ny fahavalo noho ny ataon'ny devoly reraka ketraka fitiako ny anankiray mpitsara toko fahavalo ny 14 ny 15 ny 15 ny Gideona sy ny 300 lany voaresaka amin'ireo andinin'ireo saingy nasongadiny soratra masina fa reraka izy ireo tamin'ireo tamin'io fotoana io dia mpanenjehana Zeba sy Salmona ny ady ny fanaovana tamin'ny Midianita reraka
konge reraka e no ny ady sy ny olana maro samy hafa ady ivelany ady anatiny any anaty orinasa ady eo amin'ny tsena ady eo amin'ny fitaizana ny ankonana ady ny ditrany ankizy ady ny ataony ny vady ady reraka izy reraka fantary ny voka-dratsy ateraky ny arerana Samuela voalohany toko fahatelopolo ny andininy fahafolo sy ny andininy raiky amby roapolo reo olon'ny Davida rehefa nanapa-kevitra izy hanenjika an'ireo Amalekita zay nanafika tao Ziklaga reraka ny miaramila sasany tsy afaka nanohy ny ditsony tsy afaka nanohy ny lalana intsony anyherin'izy ireo dia nipetraka teo amin'ny entana ny andretana fa Davida sy izay natanjaka sisy no nandeha nana tanteraka ny ady amin'ny fotoana mahareraka atsika dia tadidrio tsara tsy afaka manohy ny dia atsika isika tsy afaka mitohy amin'ny adintsika isika tsy mahavita na inona na inona mahatahotra zany tena ratsy zany tsy mitohitsony ny dia makany an-danitra tsy afaka hiady amin'ny devolontsony tsy mahavita ninninona zay no ahitana olona na dia fampaherezana be taky ny ahoana aza tsy mahavita manao aleloha intsony izy zay mahatonga ny olona anankiray na dia toy ny inona toy ny ahoana aza situation sy toerana misy azy tsy manan-kery ivavahana intsony izy tsy mahavita ninninona intsony tsy vita nitsony na dia nio tonga ty ampiangonana azy tsy vita nitsony na dia mba handefa mesazy ho any amin'ny pasteur angatabavaka ary taraina izarany mavesatra amin'ny azy tsy mahavita ninninona intsony faharoa raha miverina kely amin'ny nomeritoko faraky amin'ny roapolotsika lay andininy fahenina dia mampiseho fireo zanak'Israely zay reraka noho ny lalana dia tsy nijanona teo amin'izay arerahana zay fa nymonomonina tabataba nametsiny an'Andriamanitra ny lady kritiky amin'ny raradraraka fimonomononana fanomezantsiny amin'ny fotoana imonomononanao tsarovy reraka ianao reraka makizitina anao tolo zay jerenao rehetra tsisy mahafaly anao na dia ny fitahian'Andriamanitra zay tsy vidim-bola toy ny rivotra madio sy ny masoandro mibalika azy tsisy fiainana monomonina tabataba satria reraka fitiny zava-doza anankiray Deuteronomia toko fahatimy amby roapolo ny andininy fahavalo amby folo dia miresaka fa tamin'ny fotoana nandehanany zanak'Israely satria lavitra ny lalana dia ireo reraka rehetra dia tavela tany amin'ny farany arina tavela marina fa mbola nitohina mindra izy ireo fefa reraka anka izy ireo no fara vody lalana hitan'ny Amalekita izany toe-javatra zany ary ainy nanararotra ka miprofiteny zany occasion zany nasiny reo no tafihany reo ary dia zao nahita fahasairanana ny arerahana ve manomevahana ny fahavalo animba amotika isetrasetra ietraketraka ary dia zao hitondra fanimbana sy fanampitena ary zava-doza izany raha miteny ny baiboly aza manome fitoerana ho an'ny devoly mety amin'ny endrika maro samihafa fa ny faharerahana
dia lalana iray aombiazany fahavalo hitondra fandravana sy famotopotena ny fiainana ara-panahinao, ny fiainanao rehetra loza ary tena loza amin'ny fotoana mareraka ny olon'Andriamanitra iray. Ny oapolana toko 720 ny 10 dia miresaka farareraka amin'ny andro fahoriana ny olona iray dia satria kely ny heriny. Tiany ho lazaina malemy, lasa malemy manoloana ny ota, malemy manoloana amin'ny fakapanahy. Olona mpandoha mpifolo-karena hatramin'izay tsy mandoha tsony. Olona mpitoriteny malemy tsy mavita mitoriteny tsony. Olona mijoro tsara ara-panahy magaka fa mora lavo, mora tafitohana, mora latsaka ao anaty velam-pandrika. Malemy tsy mahatratra ny tanjona, tsy tonga any amin'ilay objectif final. Rava ny vina zay ny matimatesany tsy tratra ny tsony zany satria reraka izy. Ry havana zay tonga eto amin'ity hariva ity, toy izany sy tahaka izany ny zavatra manodidina ny harerahana. Faly anefa milaza aminao amin'ity hariva ity, manakambara Andriamanitra. Raha sanatry reraka ianao tonga eto amin'ity hariva ity, enoy tsara, enoy tsara, enoy tsara. Hoy ny Baiboly ao amin'ny Isaia toko 70 manomboka amin'ny 7:20 ka hatramin'ny 1:30, na inona na inona, na toy ny ahoana na toy ny ahoana, fatora ny farerana, fangejany ny farerana, angamba ny diny sy nakatony ao anaty efitrano anankiray zay toy ny maizina dia maizina ianao. Ka na amin'ny alina azy ianao tsisy fiadanana intsony. Eny raindray dia tsy mahatsiaro tena intsony ianao, angamba very hevitra, mitoloko, misento, fantaro amin'ity androany ity fa misy Andriamanitra eto amin'ity Jesosy mamonjy ity, ary io Andriamanitra io dia Andriamanitra mandrakizay, Andriamanitra mpamorona ny farany tany, tsy mba mety reraka, tsy mety satsatra, ary tsy takatry ny saina ny fahalalana. Halleluja! Gamba ny devoly efa faly satria reraka ianao tsy lavitry ny famoiza-po, reraka ianao tsy lavitry ny fiverenan-dalana, reraka ianao tsy lavitry ny fanapaha-kevitra diso, reraka ianao mora tafiana, mora baboana, mora samborina, mora azona, mora ny azonanao, fa androany ampahery ianao any Andriamanitra. Hoy mantsy ny Isaia toko 70:7 manao hoe mampatanjaka ny reraka izy, ary zay tsy manan-kery dia ampitomboy ny hery. Hitombany any herin'ny sera rehetra amin'ity hariva ity, hitombany any herin'ny frera rehetra amin'ity hariva ity. Mivoaka eto ianao androany, lehilahy mahery, vehivavy mahery, zanak'Andriamanitra mahery. Tovy amenina mafy be, tovy amenina mafy be azafady. Ary fotoana ity hariva ity anatanteranao ny bokin'ny Joela toko 7 ny 10:10, dia feo sabatra mifangadinao, dia feo lefina ny antso fanetezam-boaloboka. Raha misy kelikely hery dia hiteny hoe mahery aho. Amenina ve zany? Afaka miteny ary ve ianao mahery aho? Sandrato ny tanana dia very indray mandeha, deklare mafimafy fa za matahotra. Hitanao fa sitrana sady ny aretinao, hitanao fa mitsoka sady le devoly nampijaly anao, ary hitanao sady ve fa misy fitahiana anatony anao androany.
ary Andriamanitra izay mihevitra sy mikarakara anao dia ampahery anao amin'ny fomba miavaka amin'ny hariva ity, hitondra valim-bavaka mody anehanao, ho sitrana amin'ny aretinao anehanao, ho ravany ny asan'ny devily rehetra amin'ny fiainanao, fa fambaraka ny enatra sy ny latsy, ny eso fanaratsiana rehetra hitaraboka sy kodiany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen, 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 amen. Ivavaka izay telo mirahalahy amin'ity hariva ity. Niza tonga eto, ho ahitsan'Andriamanitra eto ny fahareranao rehetra. Amen, amen. Raha sanatra ohatran'le bateria efa tena ampilary eny ianao, efa niandro fotsiny le mpividy bateria maty zay nanontany eny amin'ny fanaovana lavasy eny rehetrarehetra eny. Masedra nijery titre gazety aty ianao dia misy mandono, ramose sao dia misy bateria maty amidy. Eny e, velo tena le izy tsy fanomezantsiny, fa angamba mety toy izany fiheveran'ny devoly ny fiainanao. Io tsy mety recyclena intsony io e, io efa tsy sevitra io e, io efa rarakivy io e, io efa raisy-potsiny io e. Ho sanatriana e zany. Andriamanitra ane anangana indray, ampitaviery vaovao indray ho ataony ho anao zany amin'ity hariva ity. Moralanao zay 1% tavela tao, 200% manomboka amin'ity hariva ity. Dia iteny anao manana heretreko ny adiko isan'andro aho, hery entinao mandresy ny adinao rehetra, hery hitahin'Andriamanitra anao, hery hitondra anao any ampovoan'ny lanitra, hery aro anao amin'ny fakapanahy, hery andrava ny asan'ny devily rehetra amin'ny fiainanao. Amen. Hoy ny boky Isaia 1:20 manao hoe fitafiana fiterana no asolon'Andriamanitra ny fanahy reradraraka rehetra. Dia mba mitsikitsika amin'izay ary moa e. Halleluja. Tena ny varavarana idiranao androany ary dia hita mihitsy hoa tsy hainao le reraka be, le mivaloarika, le fa tena maina mangana. Tsy zay tsony profil vaovao no hitany androany. Naninony ty olona ty? Navozin'Andriamanitra ny heriny. Navozin'Andriamanitra ny heriny tsiraray avy androany hariva. Elatra ny akaranao tahaka ny voromahery, dia manomboka androany andehanao fa tsy ho reraka, hiazakazaka ianao fa tsy ho sasatra, satria avozin'Andriamanitra ny herinao. Halleluja. Jesosy tena ampanantena, azo hery ianareo amin'ny ilatsaha fanahy masina aminareo. Aza mialamiala Jerusalema mandram-panafinanareo ny hery efa any amin'ny afo. Mila mandray ny fanahy masina ianao amin'ity hariva ity, mba hiverena ny herinao ara-talàna indray. Fijerinao amin'izay teo pozitiva foana, finoanao pozitif, ny teny lazainao pozitif, zay resahanao rehetra pozitif. Amen, 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 amen. Manomboka androany teneny hoe sitrana manomboka androany. Mivany olako manomboka amin'ity hariva ity, hivaly amin'izay mifangatahako zao zao. Yasina aleluia miaraka amin'ny tanana miofaofa amin'ny finoana rehetra. Halleluja. Eto Jesosy zao, eto izy zao. Izy ilay anotokana ny comprendre anao tamin'ny fotoana nampitanondrika anao. Hitany angenao ny tomany iny e, niafina tamin'ny zanakao ianao, niafina tamin'ny dadanao, niafina tamin'ny olona akaiky ianao indrindra, anaty ny reninao niteraka anao azy tsy nalala, fa nitomany ianao, efa saika namoy fo ianao, efa te amory ny famoiza-po ianao. Hitany Jesosy ianao tamin'iny fotoana iny. Hitany tompo ianao anaty alahelo, ao anaty ady, ao anaty olana, tsisy mpiraharaha, tsisy mpiaino, fianakaviana efa manakatom-baravarana aminao, tsy raisontsony ny apelina anao, nataony lisy tanoary ianao. Jesosy androany manokatra ny tanany, manokatra ny foiny, manokatra ny lanitra ho anao, ary amin'ity hariva ity manana vahaolana tsara ho anao izy. Androany
ho averiny amin'ny lohan'ny herinao, ho averiny amin'ny lohan'ny herinao, ho afaka ny faharerana, ho afaka ny fahakiviana, fahaketrana rehetra. Amen. Fantatrao ve Jesosy ka? Reraka ve ny fononao tao feno ia? Tady fitsarana ve fanahinao? Iza mbandreny fitarainanao kampionanao? Iza malala re ratraponao? Iza ny mba mafa ny ranomasonao? Jesosy, 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 Jesosy! Alleluia! Na tiany devoly na tsy tiany devoly fahavalo resy izy androany. Na mety aminy na tsy mety aminy miala izy androany. Mpandresy ianao rahalahy, mpandresy ianao sera. Halleluia! Jereo fa mahery sady ianao zao. Zay mahery sady ianao, halleluia, mafy be mihitsy azafady. Halleluia! Fito amby valopolo sy telonjato ndeha ho ataontsika io ireo a. Vita io ireo a. Ivavaka ho anao zahay. Aza matahotra, aza matahotra. Eto ny tompo zao, eto izao. Tsy tiany ahitanao reraka satria tsisy olona reraka ho tonga ny an-danitra. Tsisy, tsisy. Ny osa sy ny tsomino, ny reraka ny sasatra ny torovana, zay ny alan-darana ny tsokan-darana, tsy ho tonga ny amin'ny hariva. Hitantananao ny tompo, voavozy ny tompo ny herinao androany, dia izy ara-dalana aminao, amin'ny tsy amelanao irery amin'ny ady sarotra rehetra. Voavozy ny herinao amin'ny ty haniva ity, sangantsika rehetra tompoko. Halleluia. Fito amby valopolo sy telonjato. Reraka ny fona fenona hira itarifi nave ni fana hina. Fantatrao ve Jesosy ko? Fantatrao ve Jesosy? Ilay tena sakay sa. Halleluja. Andrei ny fitarainana izanumba andrei ny feo fitaranana campiunana campionuna Halleluja. Tompo, miseho amin'ny tsirairay avy, anatsotra tanam-pitiavana sy ny tanam-pamonjena, ka sy ny foza ireraka rehetra androany. Omeo eny vaovao, finoana vaovao, otsitra vaovao. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja. Sorata tompo zay manompo azy, izany malala ireo ratrapona, izany mahalala ireo raja
izany mba mantareo ranomasina izano mba hamara ireo ranomasina. Halleluja. Rahalahy ranabavy fantaro fa Jesosy androany te hiasy eo amin'ny fiainanao, hanavao ny herinao izy, fototry ny fombiazana, fototry ny fandresena, hatafavoakanao amboninahitsy fa mirapiratana feno amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja, halleluja, halleluja. Androso iaraka amiko eto reto ray aman-dreny reto, atsandrato amin'ny tany lanitra ny tananao teo amin'ny vavaha. Banjino Andriamanitra, banjino Jesosy, banjino ny fitiavany, ny fiteny fikasany, ny planiny ho anao, ampandresy anao izy. Halleluja. Samy mivavaka amin'ny folo manontolo.